mikolo nametra-pialana tsy ho mpanolotsaina eo anivon'ny primature ka ny pisipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka amin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fametram-pialanan'ny mikolo no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. General Lilson efa any amin'ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna momba ny famerenana ireo tany izay nobodon'ny mpanjana tany na ny colon hiakatra amin'ny gouvernemanta izy io ka tsy ho ela intsony dia afaka ampiharina eto amintsika mba ahafahana mamerina ireo tany amin'ny fanjakana ary omena ireo vahoaka malagasy izay tompony mampiasa azy ho hiatrany ny fanambarana izay nataon'ny General Lilson René de Roland izay ministry ny fanajarinany tany sy ny raharahantany nandrisa ny fanokafana ny fikonandoam-pirenena momba ny tany tamin'ny faritra Analamanga tamin'ny andro 13 aprily 2024 lasa teo iny. Mitohy ny famongorana ireo tambazotra izay mpandravatany bahoaka na efa misy didim-pitsarana aza ka voamarina fa tsy ara-drariny ny nahazona azy na misy endrika kolikoly dia mbola azo averina amin'ny tompony ka miantso sika rehetra handray anjara sy haneho hevitra momba ny fanatsarana ny fikirakirana ny raharahantany mandritra ny fikonandoam-pirenena ity. Ndeha hifanampy isika ary aza misalasala manome vaovao anay momba ireo tany nalaina tsy ara-drariny fa vonona hiady amin'izy ireo isika ho inonambarana. Taloha aho dia niady tamin'ny dahalo izay mpangalatr-omby fa ankehitriny miady amin'ny dahalo izay mpangalatra tany ary tsy asiana indra foy izany ho hiatrany nambarany ministry ny fanajarinany tany sy ny raharahantany ity raha nitondra ny fitenenana nandritra izay fikonandoam-pirenena izay ka tsy handefitra velively izy amin'ireo zay minia mangalatra ny tanin'olona fa tsy mety izany mangalatra tanin'olona sy manararaotra ireo olona izay tsy manana fahefana hiady aminao eny amin'ny fitsarana sy ny maro hafa izay ka antenena fa tsy ho isintsony izany manomboka eto ny kolikoly amin'ny resaka tany sy ny fangalarantany ity satria hentsitra dia hentsitra ny ministera izay misahana an'izany. Ny fandalovany chef de région de la Sofia tany Bealanana indray naotrikotrika ary ankafaliana tanteraka no nandraisan'ireo vahoaka ny Bealanana an'ity chef de région izy ireo ity Andriamatoa Joser Irené tany Bealanana tany. Tonga marobe ireo vahoaka izay nameny ny kianja tany Bealanana tany nitsena sy nanotrona an'ity fahatongavany chef de région ny Sofia ity tany antoerana tany. Haja mamboninahitra no natolotry ny ireo vahoaka an'ity chef de région izy ireo ity satria tsy vitan'ny falevanja ireo vahoaka ireo fa nisy ihany koa nofokena amin'ny tampihavanana izay niarahan'izy ireo nandritra izay fandalovany chef de région izy ireo zay efa tahaka ny fandalovany ireny filoham-pirenena ireny mihitsy moa zany no fahatongavan'izy ity tany antoerana tany raha ny fandraisan'ireo vahoaka marobe azy tonga teny amin'ny banjabe teny Bealanana teny mo no natao izay fandraisana an'ity chef de région izy ireo ity ary maro dia maro ireo vahoaka avy any ambanivohitra any no tonga nanotrona an'izay tao tanànan'ny Bealanana tao. Berija indray efa nizaratra kefa tamin'ny Herzo aho fa mandray lesona ve izy io ny fantaniana izay napetrana. Anisan'ny nizara traikefa tamin'ny Herzo ny tenako hoe tsy tiako ianareo handalo ny zavatra izay niainako fa fahafatesana faharoa ny figadrana ary tena maharary ka aza malaky mandray fanapahan-kevitra isika tanora fa nisafidiny 13 Mei iny moa izy dia izao ny afarany mino fa mandray lesona izy amin'izay ho inambarana ka mbola hanaovako antsoavo hatrany isika tanora hoe aza entina mifomafana ilay fanaovana politika fa heverin'olona tsy matotra ianao ao anatin'izany rehetra izany. Efa mety io ataony Andriamatoa Prime Ministre handray tanora io ka ao no takio ilay fanovana tiana ho tanterahana fa aza manaiky ataon'olona tia fahefana na boky emisera izany isika tanora. Miantso ny mpitondra foana koa ny tenako handamina io frustration io ka tsy ho kivy amin'ny fitaizanan'ny tanora izay taranaka ho hiatran'ny Berija tao amin'ny pejiny tao raha nilaza ny zava-misy manoloana ny Herzo izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny fametram-pialana izay nataony mikolo. Nametra-pialana tsy ho mpanolotsaina eo anivon'ny primature izy dia mpanolotsaina nandritra ny Prime Ministre Hiratsalamo
efa fantatry ny mikolo fa tsy maintsy ho esorina izy dia naleo ny laza mialoha hoy ny mpanara-baovao fitondrana hafa mihitsy ity premier ministre vaovao ity ary izy io no hitarika atsika amin'ny fanavaozana tena izy ka mila olona vonina sy hitondra fanavaozana ka rariny raha esorina na hametra-pialana mialoha aza imikolo ilay nolazainy Herzo mpanao photocopie tao amin'ny primature ity ao anatin'izany rehetra izany dia naneho hevitra i Moussa Souali nametra-pialana na sany esorina ICT mikolo démission ou abrogé io ny fantanina izay napetrany raha ny fahafantarako dia CT an'ny premier ministre Herin-Tsalamba imikolo rehefa niala ny premier ministre dia abrogé daholo ny CT rehetra niaraka taminy ny premier ministre vaovao anefa nohatra tsy nampiantso an'lery koa sady maro koa ny resaka mandeha fa ela arrogant hoy ny nambarany hatrany maro ireo mpiasa izay mitaraina fa anaovan'ny lahavava sy fihetsika insolent ho iatrany Souali Moussa tao anatin'ny pejiny tao tsara rehefa nahatsapa-tena nikisaka aloha elaha nikisaka no tena ampiasaiko mba tsy ampiasako ny teny hoe nakisaka satria administrativement parlant abrogé elaha dia tsy reconduit aleo hajanoko eo ny resaka fa sao hitomany eo elaha dia hotoriny elaha any mamanlisany eo ndray aho ho iatrany ny Souali Moussa toy izy ny bosy razandry ho iatrany izy raha nandefa hafatra amin'ny mikolo midika izany fa natsahatra amin'ny asany izany mikolo taoriana izay fialan'ny premier ministre teo aloha izay satria tsy maintsy hanova anireo izay mandrafitra vaovao ao anatin'izay CT-an'izay indray ny premier ministre vaovao zao ka tsy tafiditra ao anatin'izay fandarana asin'izy ireo izay no fanendrena any mikolo amin'io andraikitra io indray amin'izao fotoanany fanavaozana vaovao zao ka noho izay dia mankahery-atraly ny mikolo ary isorana azy ihany amin'ireo izay efa vitany nandritra izay fotoam-piasany tao anatin'izay primature izay maromaroa ny tanora tahaka ny mikolo izay sahy mandray andraikitra amin'ny firenena ary sahy maneho hevitra ihany koa sy miady amin'ny tsirariny nandritra anireny fihetsiketsehana izay nataony tanora GNZ ireny izay tena nanamarika an'izany hoe fisian'ny mikolo izany teto amin'ny tany sy ny firenena no izy izay tena sahy ary andranomasy tanteraka ny lazany an'izay fahasahiny sy ny fitiavan-tanindrazana izay koa dia mirary ny soa sy ny tsara hatrany ho an'ny mikolo amin'izay asa manandraikitra izay mbola hiandry azy any orina kely ihany izy raha teo dia mbola tanora dia tena tanora ka mbola tsy very mandeha izany tanora izany fa mianara tsara aloha zandry fa ny fianarana no ilo fosomafy amin'izay mantso any orinany rehefa mahazo toerana amin'izay mba mihatsara noho ny teo aloha ka ny fianarana ataovy tsara ary ny fahendrena ataova ao an-tsaina foana mba ahafahanao misitraka ny ho avy mamiratra izay any orinany izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa